Ela Jeria. Ela le zanaka sinifo. Maninona? Ary aza mieritreritra hoe isy miangoty zanako ao ntsony ato anatin'ity trano ity manomboko izao fa ataovy ao an-tsaina hoe miangoty fahavalonao. Noho iza no nataonao ihany potika fianakaviana manontolo noho izy no ianao daholo. Tena tsy naposoka vita zao mihitsy ianao ritovo satria zaho teny atio zanako monsieur Antonio tsy vita amin'izany fa mbola vonoina konko mamako ny madame Kanto. Menomboko izao dia ho avy aminareo ny tsy mety. Ianao daholo na tonga an'izao vokatra ilay vidéo nalainao tamin'iny izao io. Tenia koak'izay moa efa vita iny. Izay zavatra ataontsika aorianan'io indray izao no tokony atao. Tsy petrapetraka amin'izao ny ireny olona ireny Tena nanova ny toetrako mihitsy ity zavatra nataontsika ity. Izao izany lasa tsy maintsy manamafy ny foko foana isaky ny manao zavatra. Iny ka indreny tsy havita andreny koa raha tsy ohatr'izany. Tena niaina loatra tao anatin'ny esina ary bebe lasa tsy haiko intsony ny manavaka ny tsara sy ny ratsy. Enia oaka mihitsy aloka izay tena maharary mihitsy ny lohako izany. Fa inona moa izany ireny zavatra nataonareo ireny inona? Diso manapa-kevikevitra loatra mantsy nareo Fa inona koa nefa nidirandria amin'izany Inona nidirandria amin'ny zavatra ataoko? Tsy samy manao izay tiany izao. Samy manao izay tiany? Mba fantatry ndry moa ny mety vokatra ireny zavatra nataondry ireny. Aiko ndry lasa miara-ndry zareo. Fa gamo tsy hamotika ireny no ataontsika Inona ary ty ataonareo ty? Izay hanamafisana ny herintsika izao no tokony atao. Tsy mety izao ataonareo vavy izao, tena tsy mety. Efa ndry izao no mipetraka any dia matahotra izany ndry amin'izao fa hoe sao dia akorotan'ireny olona ireny. Dia izay ny natsaka ndry anatsy hanao ny zavatra efa nieritreretiko efa ela be. Okizay ania. Okizay Mampandrina anareo
raha mbola manao an'ireny zavatra ireny ka tsy miteny ty amiko, mila miteny ty amiko nareo vao manao zavatra ohatry ireny fa tsy manapa-kevitra rery dia efa miteny a misangy amantsy. Ianao mihitsy ary mamoana tonga an'izao a. Raha tsy forcenao za ndraika tamin'ireny a, tsisy zao zavatra izao. Akombony kely vavandria, akombony. Efa zao ny zava-misy mbola samy tely an'izany any. Aza tapena no vava ny ankizy fa aloha ilazany eo am-pony efa afaka miteny izy io zazakely. Tena grave be reto. Tena anara-maso ny fiainantsika mianakavy tato fotsiny zany ny tiaran'iny hatramin'izay. Sady amin'izay mbola zanaky Mesy Antonio ihany koa ny vadiny. Tena vehivavy tsy vanina tsy fanao ianao iny. Mety toy izany. Za ndray mahita hoe tena mety mihitsy io nataony io. Mba farafakely io mampiverina ny atodindohanareo menakavy. Le saina ny tiako teny eniny. Dia faly ianao zany zao. Faly be. Ony afaly. Satria mikorotana ny fianakavianaiko. Tsy any. Okizay papa, tena marary be lohako mieritreritra an'izany. Hitako, okizay loany zany. Fa zao a, mila mifanampy tsika rakizy amin'izao zavatra izao a. Tena marina e. Tovo a, ampio zay amin'izao. Dia mila mifamerina nareo. Aloha ime ifamerina ozy ianao. Ifonany mialatsiny efa tsy antsontsika izao. Tena mialatsiny ankizy Sabrina. Tsy mankantso mihitsy papa. Raha momba ndre a dia tena lazaiko fa tsy manary andry za. Fa raha zay Fina dolo eto? Tsakisa aloha ny anarako. Raha momba an'ireo sary ireo indray, fianakaviana lahy sy olona akaiky any lahy daholo ireo. Iza ny tiany lahy, anaraka ny teniko ahy lahy. Sa ho aripako tsirairay ireo, adiny lahy angana amin'ny olona mivadiko. Fa anao inona nefa e? Baiko fotsiny arana lahy dia milamina. Ifatra zava-mody melona. Anondrana rongony. Ary lahy zany lalitsaina. Zay mihitsy ilay ty mazava ho azy. Anday lahy. Mbola sahala ihany mandahy. Ka profo ihany koa fa tena vadinao marina iny e. Tsy mino lahy. Inona ary manakana anaty tsy tonga dia hamono any lahy. Tadidiny lahy tsara. Tena mifankatia tokoa zay. Ary tena tiako izy. Nefa dia mipitehan'ny lahy ny asambaranay. Teniko amin'ny lafarany. Na ela miara-miasa amiko. Na ela mpanarako anazy any amin'ny vary tsy mifody. Fa hoana ty fa tia zany zavatra zany e. Ny antso teo zao miangoty. Hoe mivatany lao mamoaka anina amin'ny vidéo ao any amin'ny Facebook any. Marina rehetra momba azy. Raha ve ty zany e? Zany a? Tena marina ve zany e? Tsy haiko. Fa everina lafa tsy zava-doza ve zany raha zany tokoa misy e. Nefa ohatrany tsy mataitra any lafa tota mipetrapetra fotsiny lafa e. Dana rangainao voakany. Dana voakany fa tsy miresaka aminao tsony. Zako ike ty tafiditra ao anatin'izany e. Ary manomboka potika zany ty asantsika ty. Satria fantatry ny olona hoe mpamokolokolo zany tsika. Tokony vahaolana amin'izany zao ny tadiavana fa tsy tia toakana latika tsy mahavahaolana e. Mila metsika laha vao vity zany. Nany anao rangao voakany. Tsy miara-miasa aminao tsony a. Dana anao voakany. Ok?
te hitanao hoe tsona fa andalo ianao mivoaka zafady jeria andalo ho ianao mivoaka efa hitanao vaovao misy vaovao be any amin'ny FB any tsisy fanantenana zao ianao a maninona tsisy azoko ange zatra tenenao diso fanantenana amin'inona zany e misy vaovao nolazainy ani any amin'ny FB any maninona nanao iny ani naparitany any amin'ny FB ny secret any famianao hoe nareo mianakavy a namony ray aman-dreniny dia nilasany marina momba anazy izy hoe zanaky monsieur Antonio tena marina ve zany zavatra teneninao zany mahefa za hivazivazy an'izany aminao tsisy laingy zany ary tena nilazainy mihitsy a fa nareo mianakavy nanapotsika amin'ny fiainany monsieur Jerry mihitsy ny namony ny ray aman-dreniny nanagadrana anazy avy eo namony mbola namony ny mamany ihany koa zany hoe tena fanalam-barakana zany e grave be zany oviny zany ka vaovao hitako ne zany e fa kalme lahy fa inona ary ty matahitaitra ny lahy ty elahy zao efa tsy aminay dia tsy inona tsy hitako izay mampatahitaitra anao amin'izany tsy azonao mihitsy ny mahagravy n'izany zavatra izany raha tena zany marina niparitaka be eo na niparitaka kely ary moa e fa tena mahay izy a izay fotoana mipetrarany tao aminareo tao izay zany ny ahafahany mijery momba anareo mianakavy marenina ianao mitady anao ina indray ianao madame malala aty amin'ny efitrano filokana feno jiolahy aty ve nieritreretanao anarenana amin'ny fianakavianao fa maninona ny fianakaviako sao dia verinao fa tsy tadidiko ary nataonao anaty amin'iny a kalma aloha ianao e kalma ianao ny zavatra atao mitovy anao ny fianakavianao mikorotana ambony ambany sao dia verinao fa tsy fantatro ary fa ina nefa nidiranao amin'izany ndany ianao mandeha any kalma ianao matoa tongeto a hanome vahaolana ho anao vahaolana amin'inona ary ahoana koa nefa nafantaranao an'izany sa efa manirakolona mihitsy ianao hoe tsy kilo amin'ny fiainanay tsy miditra amin'izany jaks fa zao a tianao ny hanavotana ny fianakavianao jereo iny tovo manao ny ataony dia maninona indray moa raha tsika sianao no miaraka tsy miditra amin'izany koa malala malala tianao avabaraka zany ny fianakavianao rehetra raha miaraka ane tsika sianao vita ho azy ny vengeance-anao mitovy hoe sady izatsony moa ny antoka ny sitraponao toviny efa manana ny olo-tiny fianakavianao rehetra efa miotsaka za eto a vonina ny ampiady anao anao izay sitraponao rehetra eny fa ina moa tena tianao atao amin'ireny zavatra ireny reny efa hitanao reny la iziko inona indray dia tsy eritreretinao mihitsy ve hoe mety amotika ny fiainan'ny fianakaviana rehetra reny tsy ampafirina namitian'rena reny e mba hainao moa korotana tanteraka ny fiainan'ny tonton Jerry amin'izao enao mihitsy koa angeny tena tsy azoko amin'ity e
Ianao no teny fa hanampy anahy hamotika an'ireo famille ireo nefa tsy resy izao ny zavatra ataonao mamadika fotsiny. Eny e, marina izany fa zakonge ao anatin'io fianakaviana io e, ary mahakasika an'aly izy dia normal be raha mba miaro kely ihany. Ay, fianakavianao normal ianao raha hiaro azy. Andana ary tena ianao koa ny zavatra ho ataoko e, satria efa fantatrao ny zavatra ho ataoko. Sa izany andrasanao hiteny ihany amin'izay ianao hoanana. Iania, fa inona izany tianao ataoko e? Mamoaka marina. Marina ilay zavatra ho asehoko io e. Tsy dia tena marina loatra ny maninanao. Valifatiny ianao tena masaka ao an-dohanao. Ka tsy hitako hoe inona ny mahasamihafa an'izany. Dia ianao moa mieritreritra fa hipetrapetra fotsiny amin'izany taotao Jerry. Efa vonina matona anao hareny zavatra ireny fa efa fantako fa tsy hipetraka izy. Ianao milaza hoe marina foana io, fa raha tena marina tediavinao. Maninona ary tsy noentinao any amin'ny fitsarana e? Maninona tsy toriana ary zareo? Dia aleo fitsarana ny ianao ny asany. Fitsarana? Fa nga tsy fantatrao fa olon'ny fitsarana ny Jerry e. Za tsy mila an'izany. Hitanao izany, valifatiny tena ao an-dohanao. Fa hiresaka an'izany ve izany no tena alehanao aty e, hiteny an'izany. Raha izay dia malalaka be ilay varavarana ny idiranao teo, lasa ianao. Sady ndanako vonjeo mivady aman-janako e. Mba mieritrereta raha nga alohany hanaovana zavatra manaraka. Dilany, fangahainao tafavoaka? Fangahainao tafavoaka? Ie, izany tsy meloko izany e. Miaro fitsarana manaraka fotsiny dia tsy mahazo mandeha lavitra fotsiny. Zany, andray. Fangahainao anambady? Ie, anambady Fa ahoana? Zaza tsy tianao intsony? Tsy possible intsony amintsika Dilana. Ianao no namono ny zokiko anie, ianao no namono ny pasy, fantatrao tsara izany. Sady ny taonantsika koa mifanelanelana be ka tena tsy possible e. Tsy possible. Tsy namono ny pasy izany aho. Sady isake tsy maty e. Eny e, izy tsy maty fa mivononao izy. Zao tsy avelako manambady antida izany ianao. Olon-dratsy ho ahiny. Ka na inona zavatra teneninao eo matoa izay tonga amin'izao dia efa matotra be izany. Tsy te hino an'izany sady tsy mino an'izany hoe matotra ny ianareo. Teneny fotsiny ianao dia matahotra azy dia manaiky tsy fidiny. Sa izany fitiavana aminao, izany tena fitiavana aminao. Andany ianao mandeha. Sady tsy te hiteny ny zavatra momba anao eto fa andany ianao mandeha fotsiny. Za tsy andeha eo izany. Raha tsy mivavanao io mihitsy no miteny amiko hoe izany tianao. Ka tsy tiako ianao, tsy tiako intsony ianao. Sao dia mba olona tsy matotra koa ary izany olona andrasantsika eto izany. Raha zoky matotra be ho izany sady vonona nanampy antsika. Sao dia mba olona mandrika fotsiny. Za tena miteny fa ny ahy tonga dia tena tsisy resaka. Tsy mila be resaka fa tonga dia tia miasa rehefa ohatra ka. Ampirindro sao misy mahita eo. Tsy tiako mihitsy ny miara-miasa amin'olona ohatra izao. Ampiandrasana efa adiny firy. Kalma ho ahy ianao. Mila resaka matotra fotsiny izy. Ary za mihiny fa mijeritjerana amin'ny manodidididina any izy izay. Matoa mbola tsy tonga eto. Sao dia hoe fandrehantsika ko. Inona no tokony atahorana? Misy iny.
Tidy dia izy Jackson anarany. Tena vonona tsara zany ianao iara-iasa aminay. Tsy tokony nareo mihitsy ny teny an'izany a. Za tsy miara-miasa amin'ny olona misalasala zany. Rasily. Na aty ianao ty. Amin'ina dia manaitra tampoka ry madama. Tapaka amin'izany ny lalany. Aiza madame Lily? Sao dia olo-kafa ary ny tokony anontaniana za ary vao io matory foazonao teo vo aiza madame Lily aiza nahitako azy. Za aza mba vazivazina Rasily a. Zazakely ohatranao akory. Za ndray hono ny zazakely. Raha zao fijeriko anao zao madama mbola vitsikely ranonorana za efa votony ranonorana efa impiry ianao mihitsy ny zazakely. Ka rehefa tsy ao madame Lily a dia ndany ianao a mikarakara sakafo. Madama, mo tsy fantatrao va fa jardiniste fa tsy sakafista. No zany tsy. Ka anao ve ianao e? Sa te ho voaroaka? Elohan'ny lalàna ny zany. Ianao indray no miseho manam-pahaizana io a. Ianao zao ve? Hitanao kely zany. Anao inona? Mbola tsisy vehivavy sanandahy mafy amy ohatranao teto ambonin'ny tany. Dia rehefa tsy mety anaraka ny sitrapoko tsotsotra anao, taoko amin'ny fanaovana azy. Tena marina ve zany Rasily? Ohatra izany tompony dimy sy ray any an-tanàna rehefa makitay avaratra ny rahako manoanorana avandra zany antson'ny olona vao may venao io maivana kely ny tsongoko anao. Ataoko mandadilady eo aloloko ianao. Ianao indray ny fona hoe ataovy amin'izay tiana anaovana Rasily a. Papa, fa ahoana? Inona ny tena marina amin'ireny zavatra niseho ireny? Aza miresaka an'izany intsony ianao hoe. Tena tsy nampoiziko aloha ireny zavatra ireny e. Mody vehivavy tsotsotra kely ery, nefa kay tena ratsy toetra be. Mangina ianao a. Tena manahazavatra mihitsy ary papa. Ny amin'inona? Ny amin'ireny zavatra niseho ireny ka. Fantatro tsara ny fifandraisanao sy Jerry e. Eto koa moa sady zanakao izy. Zay indray ianao. Ilavany indray ianao. Zavatra efa milamina iny ange. Tsy hitako mihitsy mbola miarenanao an'izany indray. Za foana lazaina fa mila vaniny. Iza zao miteny ianao hoe milamina iny. Mbola miampy ny zavatra natao mibadiny indray. Dia izany ny ampiasa sainanao eo. Papa, tsy vahaolana anie io e. Raha io ny eritreretinao hanadinona ny olanao, mila milaza ny marina fotsiny ianao dia mandry ny eritreritrao e. Fa marina ihany zany ny zavatra tianao lazaiko e. Marina inona? Ka hoe tafiditra amin'ireny zavatra nataony any ireny ve ianao? Sa zavatra nitonontononina fotsiny? Amiko izao tsy famaliana ho anazy ao papa midika zavatra. Inona moa zany le mbola hipetrapetrahana?
tonga dia ataovy mihitsy izay gadrany iny kala iany iny tsy moramora mihitsy ny fangalam-baraka nataony antsika tamin'ireny maninona fa tsy efinareo ihany nanao any zavatra tany aloha tany ireny hoe manala baraka amin'ny fianakaviana dia tsy maintsy adobika antaony eo izao ny vokany fa ianao io tsy mieritreritra ninina mihitsy amin'ny zavatra nataony any reny efa reny nataony dia tsy mieritreritra ninina mihitsy fa inona indray zany tianao ataoko ho vonoina indray koa ihany ka mba miaro antsika amin'reniko miaro amin'inona ary mama reny zavatra reny enao mihitsy kory malala ny tena fositra indrindra tamin'ny zavatra tato an-trano tato zara matsapa manenina mihitsy nanaraka anao tamin'ireny inona le tena nampiovanao e hitahoako malala zavatra ohatry ireny ve dia tsy ampiovy zao ry jeria tena tsy hivoaka n'ity trano ty tsony ah tena menatitr'olona za tsy hivoaka n'ity trano ty tsony vo may tsara ary mama mety aminao mihitsy zay ary raha ny tena tsara nge tokony efa ho faty koa nareo e jery inona jery ao any fa inona ty vavanao zany noiziko fa nareo ve zany dia mbola manana alahelo amiko foana e dry za mba fanontanianao fa ianao zany mieritreritra hoe tsy marary anany raiko maty mitondra an'iny alahelo iny fatany tsara ny zavatra nataonao e fa ny tsy fitiavano izy iny mahiny dada ohatr'izay tsy tia mikorotany dia nitazominao anazy tao ny alahelony fa nahy zany jery reninao nge za e dia raha rinao faty fa dia misy inona loatra rery ania fa misy inona e fa inona e tanteraka zany zao ny sitraponao simba ny karierako simba ny fiainam-pianakaviako dia mafaly ianao ve zany ka mitovy nge zany zao tsika asianao e inona no mitovy ka samy simba zao ny fiainantsikako tanteraka zao ny sitraponao dia ho tanterahana koa ny sitrapoko maninona tsisy zavatra miafina ntsona ngeo mitsika asianao ry ani tsy azoko ona re inona tsy azonao amin'izany e fitiavako anao mahatonga namanao an'izao fitiavako anao ry vadiko efa fantatro ny zavatra saika ho ataonao e dia zay a nanaovako anena meloha azonao tsara zany fantatro rehefa fantatro ao zany a zay nge ny antony fonako aminao eto azafady fa diso a za tsy mila anao tsony azonao zany tianao nge za vadiko aza atao an'izany a mifona reha za tsy mila anao tsony ka aza atao an'izany gasy miala aza atao an'izany ao rehefa aza manao an'izany iany fa inona koa ny alehanao aty manelingela fiaranareo maefa tena tsy araky ny zavatra nieritreretinao mihitsy ny zavatra nyseho teo mahazofa finaretanareo maefa tsy nanina vena ary fa nanina ho ianao tsy mba nety mivangiko mihitsy e tsy te hampitondra fahoriana ho anareo zany neny zay ny tena marina ka na dia zany kosa ary ve tsy tokony nanao an'izany ianao eny e azoko tsara zany efa tafavoaka zao tsy maintsy jerentsika amin'izay hoe inona ny tena marina fa tena tsy ela marina ve nanao andreny zavatra reny neny a ianao zany tsy mba matoky anah mihitsy
eny ary ao fa matoky anao fa tantarao amiko daholo aloha hoe inona daholo ny zavatra nitranga tamin'ireny mbola tantaraiko anao foana zany fa za efa tafavoaka aloha zao ny zava-dehibe. Ny zavatra angatahako amin'iny fotsiny dia zao mba hita tavitrano ahy atoriako. maninona raha any amin'ny dadanao dada? Ieko. Efa betsaka loatra agny tsy fara ininin'olona anahy. Sady aleoko matory ety an-dalana ety izay atory any. Ety an-dalana ahoana ary? Tsy mety zany. Aga zao ary. Amainina moa zara ohatra hoe matory any amin'izay misy any any. Zay koa zao hitra hevitra hoe hitako mety. Sy, zay indray ianao efa impiry amin'ny teny ianao hoe tsy mety ny any amiko. Ka inona ary natao hoe aleo zany za tory ety amin'ny lalana etyko? Aza mba manao an'izany moa izao. Ary maninona raha verina any amin'ny nadiary? Neny. Fantatrao tsara fitiavako an'in'olona iny. Nefa izy miaraka mipetraka amin'ity dao. Miaraka amin'olo ity. Zakako ve zany aminao? Ampitomba retim-poko zany. Tsy mety zany. Mba manindry fo kely moa lesy a. Mandra-pahita solution fotsiny ange zany e. Neny ary. Malala, zafady anie mba angalao rano mafana kely fa mangitaka be. Jery ny mpanampinareo manko tsy hitako mihitsy. Zany ka tavindrianao azany? En plus, ho andry? Sao dia divanao ny asan'ny mpanampy ary a? Mazava ho azoko. Sa atsoko tovy dia tovy ny teny indre. Atsoy fa tsy rarahako. Andeza miseho amin'ilay ato e. Sa mitady anao mihitsy indri? Aninona? Amono an'andray? Zany mihitsy ka na tonga ny aniny teny ireny zavatra ireny no ny zavatra nataondry. Ay tsisy zaza voaolan'izany fa ndry mihitsy ny mamorona. Inona nefa lidirandry amin'izany? Tsisy. Magagana fotsiny hoe zany nataondry. Zao potika tanteraka ny fiainanareo menakavy. Maninona nefa raha nitsotra amin'ny marina hatrany voalohany e? Zao ny tombo ny fahavoazanareo. Tsy ndry mihitsy a. Tsy ndry izao mihitsy ny ampianatra anazy tokony ataoko. Fa ndry ity moa izy? Vady mitovy. Za zao nefa ho debary. Sady tovy nge ny tompony ty trano ipetrahanareo ty e. So adindry zany. Za nge afaka mandroaka anareo ato e. Efa nizatra ny liba loatra dia matahotra tory an-dalana. Tovy. Io. Ino ty ataonao? Saika amin'ny finoany a. So ihany fa tonga ianao vavany zany nataony anaty eo zany e. Aza miseho miana-kendrikely ry kala. Ampidino any ty tanany ty. Fa miteny anao foana mitandremy ianao. Sao dia verinao fa fakofakon'olo loatra anao daholo ary ny olona rehetra ty. Fa inona mihitsy ny tadiavinareo e? Nitady anahy mihitsy nareo? Ndao fa hifankahitsika. Indrindra fa ndririka lan'ity a. I madame any azafady kely any ianao. Lazaiko fa tsy vava nge no tamin'ireny zavatra ny seur e. Tsy maintsy tonga ka. Fa zao ny atondiako eto aloha akaporofo tamin'ireny zavatra nataonao regny. Ay, omeko porofo ianao ka. Fa ianao ve afaka mametoky anahy fa tsy hivadika? Ela tsy madama. Aoka ianao tsy handidy ana miasaka. Anisan'ny zavatra endraka eto ako izy zao.
matoto ngeto a anao ny asako azy zay Hey, kriza mo mahalala. Tadidio a, faralanao iny Jerry, zokonao iny. Dadanao koa tafiditra amin'izao resaka izao. Inona? Fa inona koa ny diram-papa amin'izany? Fa nga ianao raha mahita ny dadanareo hoe tsaratsara toetra sy ohatr'izany dia tsy havita zavatra izy. Mpamon'olana iny dadanao iny. Ary za zao mihitsy ny nahita sy naheno ny resaka ataon'izy Jerry. Ka voay raha pirofo fa namon'olona marina izy fa tsy tentenena fotsiny ohatr'izany izy ity. Asanao any izany. Ianao mila manao fanadadiana momba an'izany. Sa matahotra nahita zavatra hafahafa ianao? Zavatra tena tsy eritreretinao mihitsy any vitan'ny dadanao iny. Sao dia mba tsy ho avy ao kory ary izany vehivavy izany e. Tsy maintsy tonga eo izy akeo. Zavatra efa resaka efa milamina amin'iny. Ka zaoko, sady monsieur le maire efa manomboka miatezitra mihitsy. Tsy maintsy ho avy eo izy fa lasa hoe ndramako antsona. Tsy kafontsy. Jereo amin'izany ary. Tena vao fitaka ianao raha sefo a. Dimy ianao iny. Aiza? Fa maninona ty ianao? Mbola mitandrina Lefona na dia aza manambady any olo ianao. Efa izy ny sahaza anaty ilana. Araka ireny zavatra efa niteneniko anao rehetra ireny. Aha. Atao sérieux. Efa miandry antsika monsieur le maire. Taraiky be zay. Dilanina, aleo ianao mandeha. Aza mandravana efa namboarin'ny olona e. Eto any mihitsy io. Lasa ela mandeha. Tana mandeha Dilanina. Tsy anjara mihitsika roa. Dia mirarisoanao mba hahita olona mendrika anao sy azahoanao. Zany a? Neno? Ndao andeha. Ha? Fa hoaiza? Fantanao fa témoin na dia io. Inona? Tsika dia fantarika. Monsieur Jerry, tsy ho fantatrako eto ianao. Fa misy inona indray? Tsy efa fantatra lahy efa zandriko lahy. Tsy efa nitenen'ny dadan'ny lahy lahy zany. Iny e, fantatra anie zany e. Fa tsy zany zao nalehako eto. Fa inona ny alehanao eo zany iny? Anadiady momba nafatesan'ny monsieur Antonio sy madame Kanto. Anadiady an'izany ianao dia aty amiko ianao manontany. Sao dia mba diso lalana ary. Aokotsika efa najakely a. Manao ny asako ani ahy. Eny le sy zandry. Fantako zany. Fa inona ny tiany laho fantatra ary inona? Tena ianao tokoa ve zany namona azy mivady? Fa misoratra eto amin'ny androko eto ve zany hoe mpamono olona e? Ha? Sa eto amin'ny solako eto? Hay. Marany tsy maintsy fantatra eny foany. Sady nareo koa efa fantatra fa nanakadra olona tsy mieloka. En plus koa ianao avocat nandietrika ana monsieur Antonio. Dia inona ny olan'lahy inona? Inona le olan'lahy? Tonga dia tenena. Mitady ny marina ako, fa inona hoana indray? Raha hitady ny marina lahy dia anontanio ny dadan'ny lahy. Fa izy ny niara niasa tamiko nanao an'izany zavatra anontaniany lahy zany. Any manontany. Mihitsy. Tena marina zany teneniny any. Efa hoe any lahy manontany aho. Any lahy mahita valiny kokoa. Ahafahany lahy manohy fanadiadiany lahy any amin'ny dadan'ny lahy. Zao ary. Miangavy anao tsy voaka an'ity faritra misy atsika ity aloha.
mandra-pavitaka an'io zavatra io. Tsy manana eritreritra an'ity ivoaka an'ity faritra ity afidy a. Tsy aleto a. Olona tsy nanao ratsy ako ivoaka ny faritra ahoana. Mazava zay. Zay. Sy hafa tonga ianao. Foana? Misy vahiny ho avy eo. Zany? Efa nahazo namana sady angeta ty anay. Sady zay zao ny anavitra an'ity tranontsika ty. Ano? Zany a. Fa izao? Aza bay. Fa ho avy eo izy zay. Fa tandremo ny fihetsika ary mahefa. Ianao mako somary misimisy toetra zay indraindray a. Aleo aloha ajaina tsara le olona dia zay sao dia sanatria mivadika eo izy ka zay vao raharaha be. Marina mihitsy izay teny maman izay. Sady olo io arany olona efa tsy tokony niaraka taminahy mihitsiny. Fa izy moa sisika be ny anampy anahy dia bon zay zany. Izy koa ny asista be noaka aty an-trano dia nanaiky aho. Zany hoe raha azoko tsara nge zany olona mbola tsy fantatra akory nefa hoentinao aty an-trano. Fantatro ka. Izy a mpanan-karena be. Dia izy a mpanam-bola be. Tsy hay ny ahafantarako anazy. Dia zay fotsiny fantatrao dia roboka ianao. Ny anao koa. Allô? Oui, ho avy a. Zao manasasana anao eo. Misy zavatra mampiasa saina kely fotsiny fa tsisy dikana. Fa iny ty mampifandravandranao ty. Tô mijerijery be fotsiny. Izy a Jax. Dia izy a maman ako. Dia izy mahefa. Neveu ako. Dia paly mandraina koa. Faly mahafantatra anareo. Hitako hoe vao hitako nareo dia mahafinaritra be daholo. Sady zany ro mahefa.